Alleloia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray rasana baba malala no iarabanantsika rehetrarehetra tonga eto amin'ity androany ty anaty izao fandarantsika vavaka fimbelona zay rano fandarana andramoka izao ny akiradio ny mpikambana anatin'ny vavaka fimbelana ary ny groupe zay mare zay miaraka aminay isan'andro manjotosan'izao fandarana izao dia fiadanany tompony eo amintsika rehetrarehetra rabaina manokana raha androany no vao tonga eto niaraka taminay dia rabaina manokana ianao dia ny fiadanany tompony eo amintsika tsirairay avy tetenanao hoe tonga soa ianao ary tetenanao koa hoe maharetatra amin'ny farany ianao fa sitrapon'Andriamanitra ny atongavany hoe taritsika sendratsena ny atongavany fa misy raha ilan'ny tompo anao ka dia maharetatra amin'ny farany tonga soa aza mihafahafa miara mandraiky anjara anaty commentaire miaraka amin'ny olona zay mety efa hitanao eo fa efa raisina takan'ny olona eto anao fa tsy vahiny akory dia mazaho fampinaretana mazaho hery tombo finoana tombo fahasoavana tahiny Jesosy rahabaina koa nareo izay fampaketo raha latojo indray niditra voalohany teto androany dia tahiny tompo manokana koa nareo raha latojo dia fahasoavan'Andriamanitra nienika ny fiainanao ny mombanao manontolo diran'Andriamanitra tsy hatra avokoa dia kasihan'ny tanamaerin'Andriamanitra avokoa zay rehetra mombanao raha latojoka dia tahiny tompo dia mahereza hatrany manarakaraka ny latojo tao dia ao ranabavy Filana Rakoto Marijo Tsiramboaramiel Eliana Rodine Fontaine Lalanirina Koda Leonie Itody Raonso Zamina Kamaradin'i Jesosy dia ao ihany koa Soame Vasikataka Geneviève-n'Andriamananjara Marijo Erika Betsava Tina Rakoto Arzaka Ando Andry Ajasika Patitsy tahiny tompo Eliza Tsiala ao ihany koa i Rantalina Marie Charline Sandolanirina Fabiola Zanakandapa dia tahiny Jesosy ihany koa i Andrina Suzelle dia ao ihany koa Mama Valentina Erika tonga soa Zana Monique tonga soa Verselina dia tahiny tompo Berthe Sava Jonathan Fity Marijo efa nyteneko teo Aimé Manambotso dia Kada Kamalala Nambintso Makrina Lantonirina Mami Sisisorina Ralatojo dia tahiny Jesosy i Zakombo Zavako Elise Yama Falra Eritovo tahiny Jesosy isika tsirairay avy Alleloia dia maharetatra amin'ny farany ary dia manasanao manokana mihitsy hoe fotoana zao ahafahantsika manome voninahitra n'Andriamanitra fotoana zao tena ahafahanao hoe manana fifandraisana manokana amin'Andriamanitra amin'ity androany ity za mbola tsy voatonina pastera ary ty zanay de Madagasikara na Bavelina Becky Rolande tahiny Jesosy sika rehetrarehetra mahampiolona ihany koa ndao ary tsika tonga dia hiditra amin'ny vavaka fanombohantsika dia ndao ampandrotsika ny anabavintsika izay hitondratsika anatin'ny vavaka fanombohana dia tsy izy akory fa anabavintsika Mama Valentina izay hitondratsika anatin'ny vavaka fanombohana dia metsika fitenenana avy hatrany ary izy hitondra izao fotoana izao eo ampelantanan'Andriamanitra rahalahy sy anabavy malala. Halleloia manomboka ary tsika ndao ary tay tompo ranabavy Mama Valentina anao ny fitenenana. Pastera tahiny tompo antsika rehetra manohy zana tompo amintsika tsirairay avy miarabantsika rehetra mpanaraka izao vavaka fiandenana izao mbola hiary vakoka antsika handohantsika ny fotoana ry Jehova tompo tsara indrindra be famindram-po mpanao lanitra sy ny tany io mbola faly sy misaotra midera mankalazana avy izay misaotra anao no tantananao anay sy mihinanao anay nafitrarana izao alina mangina izao sy mihinay nakanjaka izany Andriamanitra mpanao ny hery ny fanamasinao ndre tompo izay fitaova entina eto Andriamanitra sikonikoseho anay tsirairay avy Andriamanitra akofo ny rano mahery azaverana tapatapoka Andriamanitra ary le tomponay hitondra ny hafitra Andriamanitra
Koako ny vava nampitendreo nelana tompo sy famelam-belarana izay ataon'ny pastera sy fampianarana izay ataon'ny pastera izao. Andriamanitra kofondrana mahery izy, Andriamanitra midina ao amin'ny fanamasina ary na misy tsy mety tsy fankasitraponana ataonay Andriamanitra hifonana sy bebahana aminazy mamindrafo aminay Andriamanitra mamelany andetiko fonay tompo izay iain'ny teninazy Andriamanitra finoany iainazy Andriamanitra okarakitiny eo amin'ny fonay tompo izay teny izay ambarany mpanomponay eto Andriamanitra ary raha misy namanay izay mbola eny an-dalana nefa mangetaheta tompo fainganany dia ny tompo mba ahafahana anaraka izao vaoka fiandenana izao Andriamanitra apetrika eo am-pelantanana azy so ny momba fandarana izao Andriamanitra voninahitra ho an'ny Andriamanitra rery ihany ary tsy adana ho amintsika tsirairay avy. Alléluia, amen. Que la paix de Dieu soit avec vous, frères et sœurs. C'est avec grand plaisir que je vous fais aujourd'hui le résumé en français du sermon du mercredi 4 mai 2022 qui nous a été partagé par notre sœur Maman Valtine. Le verset que nous allons lire se trouve dans Psaume 121, verset 1. Psaume 121, verset 1. Au nom de Jésus. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Amen. David il dit d'où me viendra le secours. On peut aussi remplacer cette phrase par c'est de là que vient mon secours. Donc si on relit toute la phrase, on peut dire je lève mes yeux vers les montagnes. C'est de là que me viendra le secours. Alléluia. Toi, peut-être que tu as des problèmes en ce moment, peut-être que tu es persécuté, peut-être que tu as des dettes, peut-être que tu as des problèmes avec ton patron. Et que peut-être que à cause de tous ces problèmes-là, tu as même envie de te suicider et tout. Mais David, lui aussi, il a traversé des moments difficiles. Mais, dans le verset 2, il a dit « Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. » Alléluia. Donc, peu importe tes problèmes, ton secours, il vient de Jéhovah. Ne t'appuie pas sur les hommes, ne t'appuie pas sur les gens parce que c'est vrai que les personnes autour de toi, ils peuvent faire des choses pour t'aider, mais ils ont une limite. Ils peuvent très bien tomber malades, ou ils peuvent très bien avoir un accident, ou ils peuvent très bien avoir des problèmes d'argent, et aussi ce qui peut les empêcher de t'aider. Mais c'est en Jéhovah seul qu'on peut avoir confiance. Parce que Jéhovah, il est toujours là, à tout moment, et Dieu, il n'a pas de limite. Alléluia. Donc, même si tu as des problèmes, ne laisse pas ta spiritualité être perturbée à cause de tout ça, mais garde toujours ta spiritualité vigoureuse. Alléluia. Et donc, fais toujours confiance à Dieu parce que c'est de Dieu que viendra ton secours. Il y a des moments où vraiment on a des problèmes et il n'y a plus de solution à ce problème à part Dieu. Il y a des problèmes encore où on peut trouver d'autres moyens pour essayer de s'en sortir. Mais il y a des problèmes où il n'y a plus de solution. On se retrouve face à un mur et il ne reste plus que Dieu. Donc, c'était ça la situation de David. Dans 1 Samuel chapitre 23, versets 25 à 28, on lit au nom de Jésus, Saül partit avec ses gens à la recherche de David. Et l'on en informa David qui descendit le rocher et resta dans le désert de Maon. Saül, l'ayant appris, poursuivit David au désert de Maon. Saül marchait d'un côté de la montagne et David avec ses gens de l'autre côté de la montagne. David fuyait précipitamment pour échapper à Saül. Mais déjà Saül et ses gens entouraient David et les siens pour s'emparer d'eux. Amen. Donc ici, Saül il a cherché David. Il était à la recherche de David parce que il détestait David. Il avait de la haine envers David. Mais David, il n'a jamais été retrouvé par Saül grâce à Dieu. Alléluia. Mais un jour, Saül il a demandé
à des Ziphiens si ils avaient vu David. Et donc les Ziphiens, ils ont dit ah oui, nous on sait où il est David. Venez, on va vous aider à le trouver. Donc à partir de ce moment-là, Saül il avait déjà beaucoup de soldats, il avait déjà ses soldats qui étaient avec lui, et en plus de ça, il avait les Ziphiens qui ont décidé de l'aider à trouver David. Donc Saül, lui, il était fort, il a bien mangé, il avait son cheval, mais David, lui, il était faible, il n'avait sûrement pas assez mangé. Donc Saül, il est arrivé et il a déjà entouré David. Donc David et les siens, ils se sont déjà retrouvés entourés par Saül et ses soldats. Mais au verset 27 à 28, on lit au nom de Jésus: lorsqu'un messager vint dire à Saül: hâte-toi de venir, car les Philistins ont fait invasion dans le pays. Saül cessa de poursuivre David et il s'en retourna pour aller à la rencontre des Philistins. C'est pourquoi l'on appela ce lieu Sela Hamarlekot. Amen. Alléluia. Donc Dieu, il avait ordonné aux Philistins d'aller envahir le pays. Donc après, il y a eu le messager qui a rapporté tout ce qui s'est passé à Saül. Et donc Saül, il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais poursuivre David ou alors est-ce que je vais aller secourir le pays? Donc il s'est dit, bon, vaut mieux protéger le pays et ma femme et le peuple. Parce que David, de toute façon, je l'aurai forcément. Mais d'abord, il faut que j'aille protéger le pays. Alléluia. Donc David, lui, il avait cru que c'était fini pour lui. Il avait sûrement prié avec les siens et tout. Mais au dernier moment, le secours de Dieu, il est arrivé. Alléluia. Donc la parole de Dieu qui dit que le secours me vient de l'Éternel, ça s'est réalisé. Alléluia. Il y a aussi un autre moment où David, il a traversé une dure épreuve dans 1 Samuel chapitre 21 verset 10. On lit au nom de Jésus: David se leva et s'enfuit le même jour loin de Saül. Il arriva chez Akish, roi de Gath. Amen. Donc David, il avait essayé de fuir Saül et il est arrivé à Gath. Gath, on sait très bien que c'était là que vivait Goliath. Et on sait très bien que Goliath, il a été tué par David. Donc David, il a essayé de fuir Saül et donc il est arrivé à Gath. Donc il est arrivé à un endroit encore pire. On va lire ensuite le verset 11 au nom de Jésus. Les serviteurs d'Akish lui dirent: n'est-ce pas là David, roi du pays? N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en dansant? Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Donc David, quand il est arrivé à Gath, il s'est fait remarquer par les gens et donc les gens qui habitaient là, ils se sont dit: ah mais c'est David, mais c'est lui qui a tué Goliath. Ah, on l'a cette fois. Donc au verset 12, on lit au nom de Jésus: David prit à cœur ces paroles et il eut une grande crainte d'Akish, roi de Gath. Amen. Donc là aussi, David, il était bloqué, il était face à un mur. Mais son secours, il vient de l'Éternel. Alléluia. Donc au verset 13 à 15, on lit au nom de Jésus: il se montra comme fou à leurs yeux et il fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur les battants des portes et il laissait couler sa salive sur sa barbe. Akish dit à ses serviteurs: vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Pourquoi me l'amenez-vous? Est-ce que je manque de fou pour que vous m'ameniez celui-ci et me rendiez témoin de ces extravagances? Faut-il qu'il entre dans ma maison? Amen. Alléluia. Donc, l'Esprit de Dieu, il est descendu en David. Et donc, David, il a fait semblant de devenir fou. Donc, il a fait des marques sur les portes. Il a laissé couler sa salive sur sa barbe. Il a vraiment fait comme un fou. Et donc, Akish, il a dit: mais retirez-moi ce fou. Moi, je veux pas de lui. Faites-le partir. Alors que les gens, au début, ils voulaient le tuer. Mais Dieu, il a donné la solution à David. Alléluia. Donc, toi aussi, si tu as des problèmes, attends jusqu'au dernier moment. Attends le secours de Dieu et le secours de Dieu arrivera. Alléluia. Voilà pour le résumé en français du sermon du mercredi 4 mai 2022. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Mankasitraka azy amin'ny raha vavy tsika eto anatin'izay
fandraisana anjara voalohany zay a misaotra indrindra andranabavy mama mivaly tina tao anatin'ny vavaka fanombohana mahafinaritra be a de makasitraka indrindra ny nao a de mitombo fa soavina de tain'Andriamanitra de Jesosy any amaly fitianao ranabavy a tamin'ny asan'Andriamanitra zay nataonao teto de miandry anao ndray amin'ny fandraisana anjara manaraka ranabavy mama mivaly tina tahin Jesosy misaotra ny fitiany koa amin'ny famitinana de misaotra anao koa satria fantatra hita amin'ny masonay ny fahasahirananao kely a amin'ny fanaovana an'ireny amin'ny fanenjehana ny fianarana sy ny fanaovana an'ireny famitina an'ireny a de hitan'Andriamanitra ireny halleloia de Jesosy amaly fitianao a fity de tahin Jesosy nareo de misaotra nareo rehetra ihany koa mankasitraka amin'jareo a mampahery azy foana mahita an'ireny a zava-dehibe ny fankasitrahana ataonareo satria fampaherezana ho an'ireny mpandray anjarantsika ireny de tahiny tompo atritsika hitra ny toritentsika rehefa aveo a fa eno hira anankiray aloha tsika halleloia dia misy filazana kely ihany koa nefany a amin'ny 20, 21, 22 mai ho avy zao tsika de efa nilazaina tamintsika efa misy inona moa amin'ny 20, 21, 22 ho an'izay nieny teto omaly de mba soraty eo amin'ny commentaire nareo de am'izay hitan'izay mety mamaky rapitso a tsy voatery miheno anay izy fa mahita ny commentaire nareo fotsiny a de teneny hoe misy inona moa ny ataontsika mandritra ny 3 andro de soraty eo fa hifady ihany tsika mandritra ny 3 andro amin'ny 20, 21, 22 izay iomanantsika amin'ny fankalazantsika amin'ny Pentecoste izay ataontsika amin'ny 5 volana Jona amin'ny 5 juin zany halleloia de mbola tena angatahantsika hirehatra mihoatra lavitra noho ny tamin'ny Pasika ny Pentecoste atsika amin'ity nataontsika tena hoe anamasina tena dirina amin'ny fanamasina tena analana ny fampetipetitenana izany fitiakarana telo andro ataontsika izany miomana de manatrehana io a fa ho hitanao ngeny zavatra izay kasika ataon'Andriamanitra aminao a ao anatin'izany de tahiny tompontsika rehetrarehetra filazana faharoa izahay a de manana clé USB ho anareo zany zay ohatra hoe mba te hanana souvenir an'ireny hoe toritentsika eto reny a nefa mety possible manana fanahina hoe mety tsisy connexion ao aorianao de afaka mividy USB aminay nareo amin'le clé USB misy an'ireo toriteny mazaka toriteny 3 na 4 anatiny anankiray de tsy fitadiavam-bolanay koa io fa tena hoe ataontsika hoe vidina clé USB a sy ny frais mandeha-pasy fotsiny no ataonareo tsy ny toriteny zany no vidinareo a fa ny clé fa tonga raha miteny an'izany de zao misy aminareo ny Madagasikara miteny hoe mba andefaso an'le clé de zao sosikevitray aminareo ary nanareo koa ary a tsy te hividy an'izany zavatra any de tsotra be zavatra ataonareo miditra ao anatin'ny compte YouTube akonareo a radio aty radio ao daholo ny toritentsika rehetrarehetra de ao ianao télécharger de ampidiro anaty clé USB vidy clé USB ny ampivarotra anao a de mampiasa ny connexion anao a de avadika ao a MP4 de atovy anatin'le clé USB satria ilayntsika ireny rehefa ao aorianao tsy fantatro nareo a fa zay androany a tratran'izany hoe 45 minutes androany nandeha tany lavilavitra tany ville tena misy connexion tsara mihitsy nandanako fa 45 minutes any tsy tena na 30 minutes toera kely indrindra nijanona tamin'ny toerinareo fa tsy nisy ninona tsony ny telefoniko tsy nisy connexion ninninona tsy afaka miantso amin'ny telefona tsy nisy connexion internet tsy nisy ninninona jereko koa neny mampina taty an-trano nanao an'izay zavatra zay tany amin'ny tamin'ny 1:30 sasany maraina tany ka ho anareo zany ho anareo zany a azafady indrindra ho anareo zany a Madagasikara zany de niteny taminay hanafatra an'le clé USB de zao ny sosikevitray aminareo lafo be aminareo a lafo be ny dépensenareo raha maka clé USB avaty nareo de hoe mbola akoatra ny vidina USB a sy ny frais mandefa zay Madagasikara fa zao ny hevitra torinay anareo miditra cyber nareo any Madagasikara
tsy haiko ohatrina zao ny miditra cyber any de vidanareo i clé USB any tsy haiko na mety ray alina mety mahazo any tsy fantatro aty loatra zany ny vidiny azafady aty loatra zany ny vidiny de miditra clé miditra cyber nareo a de ao nareo no mitelecharge an'le izy a tsy fantatro mety tsy haiko ny vola mety lany am'izany fa tsy hitovy amin'ny vola laninareo hoe avatinareo ny anafatra clé USB lany vola be am'izany nareo a mampalahelo fa zay ny zavatra ataonareo na nareo any tokantrano koa ary tsy voatery mividy an'le avy atinareo fa jerenareo amin'ny YouTube atsika de avadio MP4 dia télécharge eo a copie eo azafady agnatin'ny clé USB nareo a de tehirizo satria amin'ny fotoantsika mety tsisy connexion tampoka de mba manana intsika atsatoka amin'ny ordinateur mba fampaherezana mba hampaherenao ny amin'ny toerana zay misy anao zay ny filazana manaraka isika de mbola amty foana manao ny fampisakafoanana ireo zaza mpandefa sara mihitsy fa tsisy fotoana mihitsy moa fa tsika de mbola amty mampisakafo an'ireo akizy any amin'ny EPP any ilany vato moa sa nosopatrana ny anankiray a de ny anankiray a any ilay vola ivato any andranam-pahafambeazana fitahina de isorina an'Andriamanitra fa mbola nisy foana ny ambom-bava tao amin'ny tsy paipaika tao amin'ny caisse-ny groupe Gamaliel izay eto amintsika eto izay anohanantsika ny sahirana ho anao izay mbola vahiny ka izao le izy mitoy foana ary ny tanjo de mbola hitoy foana mbola tonga ny vacances ny fampisakafoanantsika andreo ankizy sahiranareo nefany a na izany na zany de manao antso aminareo indray lela zay tsy nanao antso de manao antso amintsika ndray satria fa manomboka ame manifinifiny eo amin'ny caisse-tsika ao a satria moa tsika de mampisakafo mitoy mampisakafo foana de efa manao antso avo aminareo le zany ho anareo zay manana faniriana noana n'izany asan'Andriamanitra ataontsika satria asan'Andriamanitra zany mampisakafo ny sahirana zany de raha misy ny azonareo atao tsy paipaika moa ny ataontsika na de ilany vato sy ilay vola le izany ilany vato ny anankiray de ilay vola ivato ny anankiray zay zany le ampisakafoanantsika de raha misy azonareo atao de mbola raisina tanandro foana ny fanampiana avy aminareo hatreto aloha de vola ny raisitsika fa tsy mandray entantsika satria ny fandefasana an'iny koa mbola sy ny famohanany Madagasikara koa mbola tantara tena teneniko anao fa na misy 5 € any aminao na 10 € na 20 € na 100 € reny na tambatambatritsika na afitatsika an'izay nampisakafoanantsika an'ireo ankizy ireo rehefa avy moa za raha manam-potoana de andefa anao publication le isorana ny indrindra fa misaotra ny namantsika izay any Madagasikara ireo solotenantsika efa teo hatramin'izay a de nampindra na babitsika Anitra Clarisse mpambeazana fitahiny sy ny zanak'iranabavy ama Eliota reo ny miara-miasa efatra menadahy izy ireo ny manatatosan' zany asa zany de ny famokisana fanomezana sakafo an'ireo zaza ireo de mbola tiatsika toizana foana zany mandrapatonga vacances mba ho zaza ampy sakafo reo anao CEPE dia manentana atsika eto amin'ny fandaharantsika eto tsy misy volalaina zany hoe toany ny fandaharana anao fanatitra tsy misy an'izany ary tsy hisy an'izany mihitsy fa ny zavatra angatahana amintsika hoe raha misy azo ny tananao atao de andaotsika rehetrarehetra na izay koa ary zay mivady ankizy atao amin'ny groupe en groupe Gamaliel de manao cotisation kely manao tsy papaika kely de reo ny atambatra taka mofodimy sazandrano reo mpiran-tanan'ny Jesosy de reo no entina mavaka de reo lo zaraina hitanao tsara fa raha manana 10 € anao tsy avita nininy zany fa raha ny 10 € anao kosa no atambatambatra amin'ny 10 € anay sy ny 20 € an'ny ankizy sasany de reo am'izay mahatonga bolongany de afahantsika manao zavatra ny Madagasikara any an-tanindrazatsika efa tahiny tompy any tsika de ataontsika mba ho fitahina ho an'ny hafa de tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra ay ny connexion nareo koa nisy fotoana tsy mety mba zay aloha androany de tena gaga tam'izay ary zany eritreretra mihitsy hoe mety efa tena le fatapahan'le izy nefa jereko mila mbola mandeha tsara iny ny andalana iny mbola misy OS copilote sy ny sisa daholo zany donc zany ny anahaka any tsy mety fa de apetrakintsika amin'Andriamanitra moa izany zay ny filazana hiditra amin'ny toriteny avy hatrany ao amin'ny antity anaty antity zany anao maka baiboly maka toerana tsara fa iany toriteny mahafinaritra be tsika rehefa iaraka amin'ny rarabavitsika iama ndao ary meno finaritra isika rehetrarehetra
Sambatro manananao tompony fiainapianao ireo enta mavesy rasy ziogako maivana no entinao Nanilanao tompoty tiako sy mamiko ery satrina fonao ahatraminy anao sambatro manananao Alleloia. Isaorantsika an'Andriamanitra zany iray zany a mahatsiarovana andrarary Jonathan fa izy mitondra ny niriny voalohany teto moa izy mety mahita hira vaovao foana izy a. Alleloia. De tahiny tompo alitsika rehetrarehetra hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika de andao ary avy hatrany tsy tsika resaka lavabe a fa tonga de hoampidiritsika ranabavitsika iama hitondratsika anatin'ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity. Vita moa ny tokoteny de takany mahazatra ihany a veriny eto mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra eto indray. Eny ary sambatritsika manana Jesosy tahiny tompo aloha na elona mbola tsy narabaiko teo Kodaleoni koa Angela koa tahiny Jesosy Tojo Mikael efa narabaiko Lovlitina
amboaratsika ndao ary avy-atrantsika dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra taitoparana mpaviama anao ny fitenenana. Tainy Jesosy pastera, tainy Jesosy tsika rehetra tonga amin'izao fandarana vavaka fiambena izao. Mbola raisiko fahasoavana ho andray ry havana nanambarako ny tenin'Andriamanitra amintsika tsirairay avy. Izany teny izany akatsika fahiparehizana amin'izao alina izao dia hitantsika ao amin'ny bokin'i Ezekela. Ezekela toko 4:30. Dia rakintsika amin'ny 4:20 ka faranantsika amin'ny 4:30. Raha jerentsika ny soramandery ambony avako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny fifampiankinan'ny famonjenan'ny Israely sy ny fahamasinany. Halleluja. Vakintsika ny tena amin'ny anaran'i Jesosy. Fahalaika avy any amin'ny jentilisa ianareo ary angoniko avy any amin'ny tany rehetra ka hoentiko ho any amin'ny taninareo dia ho fafazako rano madio ka adio ny mba ho afaka amin'ny fahalotonareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no any adiovako anareo ary omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ao anatinareo ary esoriko amin'ny nofonareo ny fo vato ka omeko fo nofo ianareo. Halleluja. Ary fanahiko no ataoko ao anatinareo. Amen. Ka tonga anareo handeha araka ny lalako sy tandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy. Halleluja. Ary onina any amin'ny tany izay omeko ny razanareo ianareo. Halleluja. Ka oloko ianareo ary izao Andriamanitrareo ary hovonjeko ho afaka amin'ny fahalotonareo rehetra ianareo ary atsoiko sy ataoko vokatra ny vary ary anaterako mosary ary tsy anaterako mosary intsony ianareo ary ataoko vokatra koa ny voankazo sy ny vokatra ny saha mba tsy ho voalatsa ny jentilisa amin'ny mosary intsony ianareo. Alleluja. Amen. Eto ry havana Andriamanitra dia taonantsika manasaraka atsika amin'ny jentilisa. Eto izany dia nanala atsika teny an-tanan'ny jentilisa teny amin'ny jentilisa teny amin'ny fiainan'izao tontolo izao teny ry havana. Nanala atsika teny Andriamanitra niantsontsika tsy haiko hoe tamin'ny fomba ahoana satria tsy mitovy ny nangalan'Andriamanitra atsika ka nahatongavantsika amin'izao famonjena azo tsika izao ry havana. Misy ny sanatria hoe voan'ny accident izy teny ohatra tsy maty tamin'izany accident izany dia nanolo tena izy hanompan'Andriamanitra teo no antsin'Andriamanitra taminazy. Misy koa ny hoe teny amin'ny ohatra raisintsika ny hoe marary mafy izy ohatra dia ao anatin'ny farariana iny amin'izay izy ry havana mahatsiaro an'Andriamanitra. Izany ilazako amintsika hoe tsy mitovy ny fomba nangalan'Andriamanitra atsika teny an-tanan'ny jentilisa teny. Natao hoe jentilisa moa eto ry havana dia mbola tena fiainan'izao tontolo izao eto fa ohatra nataon'Andriamanitra amintsika eto. Mbola fiainan'izao tontolo izao mbola fiainana ao anatin'ny sampy ohatra. Misy ny sasany vavaka ihany fa mbola manompo sampy, mbola misotro toaka, mbola manao fiainan'izao tontolo izao tsy mitafy fahamasinana, mbola mihinana biby maloto na firesaka ary mbola firesaka ny fiainana hafa mihitsy tsy miaraka tsy fiainana efa ohatrantsika izao efa ao anatin'ny finoanan'Andriamanitra sy tena hoe manompo an'Andriamanitra.
dia entsika ny saran'Andriamanitra tena hoe misaotra an'Andriamanitra tsika fa nalainy mbola namindrany fotsika na dia nanaraka ny tena hoe feno falotona ary tsika teny. Ka eto Andriamanitra na rehefa nakatsika teny izy dia nampinono ny teniny teo foana ianao, nanariny ianao, ary rehefa tena hoe resy lahatra, tena hoe fantany ry havana fa tena hoe hitandrina ny didiny amin'izay tena hoe hanompo azy tanteraka dia dioviny, nalainy ianao dia dioviny ianao. Dia iny amin'izao ampidirany ny fanahy masina ao anatinao, ny fanahy no menanao, aleloia. Ny fanahy no tonga ny nofona, tonga ny fonao, ho fonao fa tsy fo vato le sarotra ahitsy intsony, tsy fo vato le sarotra le mbola manaraka ny fiainan'izao tontolo izao teny, le tsy mitandrina ny didin'Andriamanitra, ilay mbola manaraka ny fiainan'izao tontolo izao. Fa ozy izy hoe fafazako rano ianareo ary meko anareo ny fanahiko, ary dia omeko fonofo ianareo, dia ny fanahiko no atetriko ao anatinareo. Halleluia, mamina izany ry havana. Tsika zao ry havana hitandrina Pentecote tsika zao, meteza mihitsy ry havana anamaso tena manomboka zao ianao vao maheno zao ten'Andriamanitra zao ry havana. Aoka tsika anana etaeta, aoka ny fonao tena hoe ho fonofo araka ty ten'Andriamanitra ty, ho fonofo tena hoe raha vaovao ianao tonga eto aoka tena hoe ho antsin'Andriamanitra aminao mihitsy tena hoe manana etaeta voakasika izany antsin'Andriamanitra izany ianao ka ho fafazany raha madio ianao, ho afahany amin'ny ota, ho afahany amin'ny sampy, ho afahany amin'ny asan'ny satana isan-karazany, ka ome fonofo ary rehefa tonga ny Pentecote dia tena hoe anana etaetany iny tsika hoe ho arotsaka Andriamanitra ao amintsika izany fanahy masina izany. Misy tsika ry havana mety nalemilemy tao alohan'ny hainoana izao ten'Andriamanitra izao, fa aoka tsika anana etaeta mihitsy ry havana. Aoka tsika hiverina amin'Andriamanitra ry havana. Ao amin'Andriamanitra rery ihany misy ny fiainana rehetrarehetra. Tena hoe mandresy lahatra ty ten'Andriamanitra ty ry havana, satria tena hoe eto izy dia manambara amintsika mihitsy hoe ataoko vokatra ozy ny vary, ary tsy hanaterako mosary intsony. Halleluia, tsy hanaterako mosary intsony. Betsaka ny olona miasa loha amin'izao fiainana izao ry havana, efa miakatra vidin'ny zavatra rehetrarehetra, efa miakatra ny vidiny, misy ary nefa tsisy intsony, misy nefa araka ny fijoroana vavolombelona ny tenera vavamampiona hoe menaka dia efa tsy zarizary intsony, tsy hay hoe menaka viaiza, fa ny manompo an'Andriamanitra ry havana. Tsy asanao aloha izany zavatra rehetrarehetra izany, efa nialohavan'ny ten'Andriamanitra daholo izao fiainana mivoaka rehetrarehetra izao ry havana, efa nialohavan'ny ten'Andriamanitra daholo izao zavatra miseho rehetrarehetra izao. Fa metezi tsika hifikitra amin'Andriamanitra, hamasino ny tenanao, vekero Andriamanitra, mandohalemy, mivavaka, fireto ny lohalikao. Raha nanana fahalemena anao, verena amin'Andriamanitra indray ry havana, satria izao zavatra rehetra miseho izao raha tsy mivavaka ianao dia tena hoe tsy haintsony. Vao tsy ela izao nahita tao amin'ny Facebook tao, nahita olona namono tena izay tena mampalahelo tokoa, misaoty avy eny amin'ny 7e étage, tsy haiko na 5e étage na 7e étage, fa dia tena mampalahelo. Ho anao manana an'Andriamanitra, ho anao mitoky amin'ny Jesosy Tompo sy mpamonjy ny fiainanao, tsy ho tonga ao anatin'ny sainao izany ary tsy havesatra aminao mihitsy niatrika izao fiainana izao ry havana, satria ny ten'Andriamanitra efa neloha tany amin'ny 2000 taona lasa tany. Izao ten'Andriamanitra izao nefa mivoaka. Sambatra tsika manana n'Andriamanitra Tompo sy mpamonjy ny fiainantsika.
sambatra ianao maheno an'izao ten'Andriamanitra zao satria tsy ho tonga aminao zany mosary zany dia havana. Eto ny ten'Andriamanitra manambara an'izany. Ty ten'Andriamanitra ty fa na efa soratana efa tany firy taona lasa tany zany. Ary mamarana azy izy eto miteny hoe tsy ho voalatsa ny jentilisa tsy ho voalatsa ny jentilisa mosary intsony ianareo satria ny jentilisa dia miandry fotsiny ny hoe rehefa hitany ianao amin'ny teny miandry fotsiny izy ny hoe ahafa barakanao hoe aiza kory izay Andriamanitra mamonjy andreo eo, aiza kory izay Andriamanitra mamonjy eo satria asan'ny jentilisa daholo anie izany zavatra rehetrarehetra zany e. Zao resaka vaksiny, resaka fiakarany vidin'entana, ady trano, inona io anie dia asan'ny jentilisa, asan'ny devoly izay entina mitehana amin'ny fiainan'ny olona tsy toky amin'Andriamanitra. Dia ho anao izay manana an'Andriamanitra ry havana, Andriamanitra tsy hamelanao menatra. Andriamanitra tsy hamelanao atena hoe aneo voninahiny izy raha mandray azy tokoa amin'ny fonao rehetra ianao. Dia matoky ry havana fa nisy andraisantsika fampianarana kely izany ten'Andriamanitra zany dia voninahitra anie atolotsika ho azy rery. Raisy Jesosy fa tianao izy. Raisy Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Raisy Jesosy hitokio izy fa izy rery ihany miantoka izao fiainana rehetrarehetra izao. Dia voninahitra eo an'Andriamanitra rery ihany fiadanana antsika tsirairay avy na izao ten'Andriamanitra izao. Aleluia, amen. Aleluia. Makasitraka indrindra andalam-bavitsika hiamintsika tao anatin'izany toriteny mahafinaritra afatra mafonja. Makasitraka anao raha nambavy amina dia Andriamanitra manakaipasoavina anie hamaly fitianao dia hanonitra ny fotoana lany izy hanonitra ny harerahana ihany koa hamaly fitianao any Andriamanitra. Makasitraka raha nambavy amina dia tahiny Jesosy ary dia tombozitra ny trany mitombo fahasoavana trany atao fany asan'Andriamanitra fa mahatafita ny fanaovantsika asan'Andriamanitra dia mahereza daholo isika mianakavy. Mino fa mahita tsara daholo ihany nareo ohatran'ny tapaka ny connexion avy aty amiko aty amin'ny retour fa mino fa ao daholo ihany tsika mianakavy tsy hitako intsony zao nalehako teo, tsy hitako ny nalehako. Alleluia. Makasitraka dia misaotra anareo ihany koa makasitraka azy fa dia Andriamanitra hamaly fitianareo rehetrarehetra ihany koa. Misaotra raha nambavy amina tahiny Jesosy tombozitra dia mitomboa fahasoavana eo ambany fiain'Andriamanitra. Ezekiela 4:30 ny soramandry io dia zao ny fifampiankinan'ny famonjenan'ny Israely sy ny fahamasinany. Mifampiankina, tena mifampiankina. Ary mahatonga antsika foana saika tsy misy mihitsy ny andro anankiray ao anatin'ny herinandro angamba tsy resahantsika momba ny amin'ny fahamasinana eto amin'ity fandarantsika ity. Tsy manana resahana ankoatr'izany tsika sy ny didin'Andriamanitra fa dia averiko foana manao hoe tsy dia misy mpiresaka izany ankehitriny ka iza moa ny resaka an'izany andaontsika ny resaka an'izany foana eto. Dia mety makadilo antsika izany fa za dia tenanao fa ho avy ny fotoana atsiarovanao an'izany ary tena hoe tena misaotra Andriamanitra ny amin'ireny fampianarana rehetrarehetra ireny. Alleluia. Misaotra fa reny no hatafitantsika satria mifampiankina ny famonjenantsika sy ny fahamasinantsika. Alleluia. Tsy zavatra roa misaraka izany fa mifampiankina. Manana fahamasinana. Hoy Josoa rehefa andeha hipitan'ny on'ny Jordana ny zanak'Israely manamasinana ny tenanareo fa raha-pitso tahaka izao dia hanao zavatra lehibe aminareo Andriamanitra. Manamasinana ny tenanareo. Fa maninona mila manamaso tena vao hanao zavatra Andriamanitra satria izay mba manam-pahamasinana
no ahita an'Andriamanitra. Alleloia. Andininy fa 420 any vakitsika Ezekela 4:4. Mianaran'i Jesosy. Fa alaiko avy any amin'ny jentilisa ianareo ka angoniko avy any amin'ny tany rehetra ka de hoentiko ho any amin'ny taninareo. Alaiko avy any amin'ny jentilisa ianareo. Zany hoe misy toerana zany misy atsika de ho afindran'Andriamanitra toerana isika. Tsy olana amin'Andriamanitra miditra any amin'ny toerana misy ny jentilisa. Tsy olana tamin'Andriamanitra miditra any amin'ny tontolon'ny jentilisa mba ahafahana maka anao de ahafahana maka anahy. Fantatra ve ry havana fa ny tanan'Andriamanitra masina iny niditra tany amin'ny tany anaty bara tany nisintona anao nivoaka tao. Iny tanan'Andriamanitra masina be iny niditra tany anaty toeram-pijangajangana rehetrarehetra tany nakana. Tany anaty fanompoantsampon-tany niditra tany an-tranon'ny dadarabe sy tany anatin'ny trano ireny misy fanafody ireny ny tanan'Andriamanitra hakanao fotsiny. Tsy olana tamin'Andriamanitra na dia tsy mety tsy tiany ary zany. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra, alaiko tsy maka-teny tsika na nanira-tena na nitondra ny tenantsika fa nalain'Andriamanitra. Alaina. Halleloia. Alaiko avy any amin'ino izy izy? Avy any amin'ny jentilisa. Alaiko avy any amin'ny jentilisa andreo ka angoniko avy any amin'ny tany rehetra ka hoentiko any amin'ny taninareo. Hiala eo amin'ny point A zany tsika de ho afindran'Andriamanitra ny amin'ny point B. Inona moa ny atao hoe jentilisa ho anareo mety mbola tsy mahafantatra? Zany hoe jentilisa zany de midika hoe firenena. Ny atao hoe jentilisa de midika hoe firenena. Dikan'ny teny hoe jentilisa zany de firenena. Fa izao zay firenena rehetra ankoatran'ny firenen'ny Israely, zay firenena rehetra ankoatran'ny Jiosy de nataony ho jentilisa. Nataony hoe jentilisa. Ary zany hoe jentilisa sy ratsy fanahy zany amin'ny zanak'Israely rehefa tsy zanak'Israely de jentilisa, de ny jentilisa ihany koa de midika hoe ratsy fanahy, mpanompo sampy. Zany dikan'ny za hevitra ny sary zany sarina naneho ny maha hoe jentilisa daholo zany. Ny jentilisa de voalaza fa tsy mpiray lova amin'ny Jiosy. Tsy manana ny anjara fahasoavana avy amin'Andriamanitra izay ananany Jiosy. Ary latsaka ambany be zany hoe jentilisa zany eo anoloan'ny taranaka voafidy amin'ny lafiny rehetrarehetra. Voalohany indrindra ny tombotsoa de tsy manana tombotsoa any Jiosy ny jentilisa. Ny fiarovana sy ny fomban'Andriamanitra tsy manana zany. Zany natonga any Davida rehefa hiady tamin'ny Goliaty izy ry havana. De izao mba zavatra notenenin'i Davida. Any amin'ny Samuela voalohany 17 misy an'izany. Tantarany tena anisan'ny betsaka indrindra ny toriko tao anatin'ny Baiboly de ny amin'ny adin'i Davida sy Goliaty. Any Samuela voalohany 17 any. De izao mba tenin'i Davida amin'ny 5:20 raha vakitsika. Ny olona zany natahotra be an'i Davida Goliaty daholo. Samuela voalohany zao vakitsika ihany na de tsy ho ary ny toritentsika. Samuela voalohany 17 andiny 5:20. Ny olona zany natahotra nahita ny angezan'ny Goliaty. Ny Davida tsy zany no hitany fa zavatra ray ihany. Hoy Davida, ary hoy Davida tamin'ny olony teo anilany, ahoana sy ahoana ingeny ataon'io lehilahy mahafatany io Filistina io ka mahafatondro mason'i Israely? Fa zinona moa io Filistina tsy mifora io no de hiaiky amin'ny miaramilan'Andriamanitra velona? Ny jentilisa de tsy mifora. Ny firenena ivelany. Tamin'ny andron'i Jakoba de nasian'Andriamanitra ny forana ny olona.
mba ahafana azy ampiavaka azy eo anatrehan'ny firenena de anatrehan'ny jaintilisa zany raha miteraka zazalahy ianao a na vazaha ny vadinao na mipetraka ty andafy ianao forao ny zanakao ataovy didipoitra ny zanakao zavatra ngezabe nanavahan'Andriamanitra mihitsy io ne Davida tsy nifiadinany Goliata nitany fa toy zany jereny ve olona tsy mifory io tsy problème io satria fantatro fa raha za eo amin'ny miohatra amin'io anatrehan'Andriamanitra zany men'Andriamanitra ny rariny alleloia zay neny Davida nangezabe aza Goliata fa tsy mifory zany reo zy Davida kely fa mifory zany hoe za tahin'Andriamanitra omban'Andriamanitra firenena masina alleloia taranaka voafidy de hoy tenin'Andriamanitra iverenantsika am'izay ny amin'ny Ezekiela teo manao hoe fahalaiko avy any amin'ny jaintilisa ianareo zany hoe avy any amin'ilay toeram-pahotana avy any amin'ilay fiainana tena hoe olona ratsy tena hoe firenena mpanompo sampy zany izy daholy ny jaintilisa de zany daholy tsy manana Andriamanitra fa manompo sampy tsy manompo an'Andriamanitra fa manompo sampy ary ny olona raha manompo sampy de za tena mitenao fa fahavalo tena resinao ary tsy tokony ataonao zany olona mpanompo sampy re tsika matahotra tandritandremo reny fa reny manao fanafody reny manompo sampy reny ary tokony atahotra atsika tanao dadarabe reny dadarabe piskidy sy ny mpandatsabaratra sy ny mpamosavy reny tsy tsika ny tokony atahotra any reny fa reny ny tokony atahotra atsika za teneko anao nisy fotoana isika rehefa mivavaka isika de tadidio fa misy hery eny amintsika herin'Andriamanitra ary fantatry ny fahavalitsika misy an'le tanalo eny Analakely eny misy an'le olona le nanao bibilava reny tsika na mbola misy zao eny Analakely le manao bibilava de le miditra aty amin'ny ory de voaka any avava de lolalovany hoe bibilava le tsatohan'ny vy be aveto de mivoaka eto de le manao zavatra ohatr'izany lay andro nandalo teo Analakely tam'izany de za tena vavy ampivavaka be mihitsy de nijery teo vao nijery teo de vao mifampijery zay tsy rahalahy le tsy rahalahy moa zany fa le mpanao an'ireny zavatra reny donc izy tetezitra be de tsy mety manao an'le fanindromana izy za mijery ohatr'izao mba tena ataovy ary fa fantatry reny olo reny ny fanatrehan'Andriamanitra eo satria tsika miaraka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra satria tsika zanak'Andriamanitra ary raha reny raha ao anatin'iny misy olona feno hery mahery ara-panahy be eo ka ao anatin'iny izy manao an'iny zavatra iny no mandroaka fanaratsy fa maratry ny olona iny satria heriny maizany avy tany manao an'iny le magie le ohatry ny manao zavatra reny inao zara tiako atongavana zara tiana atongavana de zao hoy ny ten'Andriamanitra alaiko avy any amin'ny jaintilisa ianareo ka angoniko avy any amin'ny tany rehetra ka hoentiko amin'ny taninareo tsika reto zany de aveny amin'ny firenena daholo samy hafa nisy firenena nisy atsika daholo alaiko aveny amin'ny jaintilisa aveny amin'ny firenena aveny amin'ny firenena samy hafa lavitra an'Andriamanitra de nisy tontolo nangalan'Andriamanitra atsika tsirairay avy reo daholo misy tamintsika zao nalain'Andriamanitra teny amin'ny tontolo teny amin'ny jaintilisa ny fisotro ataoko misy aminareo reny mamilava taloha misy aminareo tena le barika mandehandeha reny mihitsy taloha tsy fantatry izy aminareo reo ary misy taminareo fa mideforme mihitsy ny molotra tena paraky be mihitsy taloha
paraky gasy le mahery be le anaty doliprane reny mihitsy samy nanana tena misy tamitsika reo nge olona tena anaty fitsangatsangana be mihitsy taloha misy pisoloky eo mety misy mpanao ody fity ary taminareo misy olona mety tena efa namisavy olona mihitsy ary aminareo reo mpanompo sampy tsy nisy ohatr' zany ao aminareo daholo rehefa mety sary vongana dia masimasinareo dia miondrianareo daholo alohan'ny voanareo ny trano zany tontolo nisy atsika firenena fa misoran'Andriamanitra ianao raha tonga eto. Halleluia. Soran'Andriamanitra tsika raha hoe tonga ny fotoana dia omban'Andriamanitra tsika. Tsy ianao no nahatonga ny tenanao ho tonga amin'izao toeran'izao. Fa hoy Andriamanitra nanapa-kevitra hoe halaiko avy any amin'ny jentilisa ianareo. Na angingina ny jentilisa ny alahanao. Na angingina ny jentilisa ny alahantsika. Misy toerana bangany amin'izao fotoana izao fa tsy hiverenantsika intsony reny a. Fa tanan'Andriamanitra no nahakanao tena. Ary aza malahelo ny fiainana any ianao fa misy tsara be lavitra ato. Ny ten'Andriamanitra hoe za mihazo fiainana dia fiainana be dia be. Ianao aza matahotra za mihitsy ho tapotra ny fiainanao raha tonga atao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, tonga atao amin'ny tontolon'Andriamanitra. Ao ianao vao tena hanomboka hita fiainana. Ao ianao vao hiteny foana hoe ve ohatr'izao ny atao mivavaka e. Tena tsy mba napaka. Ve ohatr'izao dia ohatr'izao mihitsy izy. Halleluia. Alaiko ozy izy avy any amin'ny jentilisa. Avy any amin'ny tany rehetra ka misy karazany maro ny tany nangalana antsika. Fa tafavory eto daholo. Faly zay mahita anareo e. Ranabavy mihaja aloha sady tahiany Jesosy andry mivavy eo laza nakandapa mama mivaly tiana. Betsaka taminareo reo no tena hoe avy tany an-tany lavitra araka le izy mihitsy tena avy tany amin'ny sisiny atsimo mihitsy ny andeha aty amin'ny sisiny avaratra mba hiara mandeha amin'Andriamanitra. Aza amin'ny tena reo fa tsy fanapahan-kevitra ratsy io ny raisinareo io. Tsy fanapahan-kevitra ratsy io ny raisinareo andeha hivavaka. Fa ny fanapahan-kevitra tsara indrindra eo amin'ny fiainana. Ary misaotra an'Andriamanitra tsika satria nalainy tsika avy any amin'ny jentilisa. Ary dia nangoniny. Dia reo tsika nangoniny. Halleluia. Dia hoentiko any amin'ny taninareo. Tia koa tena tsara ty 520. Dia fafazako rano madio ianareo. Ka dio. Ny mba ho afaka amin'ny fahalotonareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no hanadiovako anareo. Halleluia. Saotra Jesosy. Ho fafazako rano madio. Maloto zany tsika mijoro etsika manoloana an'Andriamanitra. Halleluia. Rehefa nidy violence taloha maditra maloto be ao dia mandeha par cellule isan'andro zany ohatra latsinainy cellule ray ato misasa dia ny talata aty dia fomba fanasana le sefo manana tuyau dia makeo daholo ka lehilahy daholo moa zany dia solona ny akanjo dia tifirina amin'ny rano. Tifirina aloha ny ety aloha dia mitodika dia tifirina ny aoriana vita amin'ny mandro tsisy zavatra be dia be. Hoy ny ten'Andriamanitra ho fafazako rano madio ianareo dia adio. Rehefa maty teo ambony hazo fijaliana Jesosy ry havako dia izao ny zavatra mitranga. Rehefa ny Jaona 7:20 any tsika dia mahita. Jaona 7:20 fa ny miaramila anankiray amin'ny anana Jesosy fa ny miaramila anankiray nandefina ny lany voany ary niaraka tamin'izay dia nisy rà sy rano nandeha
tao anatin' jesosy tao tsy raha ihany fa nisy rano ihany koa, karazana likida roa samy hafa mihitsy no nivoaka tamin'i jesosy, ny ray ra dia ny ray rano. Ry havana, reny rehetrarehetra reny tsy ny rahan'i jesosy ihany no nolaisitsika teo ambony hazo fijaliana. Misy lehilahy anankiray tamin'ireo miaramila ireo, pomaso ila, fa nisy pitika kely fotsiny, piti-dra kely fotsiny, pitika tamin'ny masony, tonga dia nahiratra io ny masony izy io. Ane piti-dra fotsiny. Raha teny Andriamanitra teo ho fafazako rano madio ianareo, dia tadidinao fa teo ambony hazo fijaliana nisy rano madio koa navoakan'i Jesosy avy any anatiny. Ny rahan'i Jesosy dia natao hanadiovana antsika, natao hanasitranana antsika, hanasitranana ny aretina, natao hanafahana antsika sy ny sisa sy ny sisa. Fa ilay rano nivoaka tao amin'i Jesosy dia natao hanadiovana antsika. Ary io ny rano madio indrindra. Hoy tena Andriamanitra ary ho fafazako rano madio ianareo ka adio. Halleloja! Mbola io rano io ihany koa dia endriky ny rano ny batisa ihany koa, fa miroboka anatin'ny rano ny batisa atsika dia mivoaka avao tsika madio. Tsy hoe tsika dia hiatrika batisa indray. Halleloja! Atoato tsika dia hiatrika batisa mety eo amin'ny anankiroa na telo ny batisa ho atrehantsika indray eto. Iny zany resaka reo zany. Biso miperatra paparay masina. Halleloja! Ry havana, noho ny amin'ny rano io nanadiovana antsika. Ary ny atao hoe nadio teto dia afaka mifalitona rehetra sy ny sampy rehetrarehetra. Halleloja! Rehefa anaton'Andriamanitra isika dia izao, tiany ihany aloha ny nakatsika tany amin'ny Gentilisa, tiany ihany izay, fa izao mbola tsy ampy. Ary tsy avy any amin'ny Gentilisa isika tonga dia mifamihana taminy, fa mbola nidioviny aloha, satria izao masin'Andriamanitra. Masin'Andriamanitra. Madio Andriamanitra. Andriamanitra tia antsika dia nakatsika, fa mbola naloto ihany alohantsika. Rehefa antsoin'Andriamanitra tsika dia izao ny zavatra mba ataon'Andriamanitra. Atsony amin'ny alalan'ny olana alohantsika, na atsony amin'ny alalan'ny zavatra mety mahatery antsika. Dia ny fomba hitsony antsika, misy an'io zavatra io mampahory antsika. Fa ao aminazy ihany koa misy ny fanasitranana sy ny valim-bavaka, dia eo nomezany an'io ianao. Fa izao me mandeha mandroso, dia rehefa eo dia tsy ampy an'Andriamanitra. Eo fotsiny ianao dia natsona fotsiny ao dia eo, dia ianao sy ny fahalotonao tsy ampy anazy zany. Ozy mantsiny Jesosy andana midina ny an-tany, meo ny ranao dia meo ny rano ao anatinao. Fa mila madio ireo olona ireo. Ianao izay tonga eto, nanana olana ianao dia nentina mibavaka ianao dia nijoro vavolombelona ianao ny valo ilay vavaka. Dingany ireny dia aza mijanona eo. Ny tena ohatra mitsangana fa tsy eto ny fitsarana. Za teto ianao fa tsy eo amin'ny valim-bavaka io ny fitsaranao. Tsy le ianao le manoloana an'Andriamanitra fotsiny, le nalaina avy any amin'ny Gentilisa, fa ho programan'Andriamanitra manaraka dia ny hanadio anao, ny ho fafazana rano ianao mba hadio, mba haninona, mba afaka ho eo aminy amin'izay. Aza mionona fotsiny zany hoe inona indray re valim-bavaka androany, fa manana ianao an'izay hoe za handroso ahako, handroso amin'ny fahadiovana, hiditra lalindalina kokoa, afafazo le rano Jesosy, afafazo dia diovy. Halleloja! Ary Andriamanitra manadio antsika, manala ny fahalotona eny amintsika mba hahatonga antsika
amidio amirapira za misy alampahina ambempolo andiny fafolo za toetranay ianao na nadio anay taka ny fanadio volafotsy amin'ny memy ianao. Halleloia. Zava-dehibe amin'Andriamanitra ny fahadiovantsika ary betsaka amintsika nanaiky ny diovin'Andriamanitra tamin'izay famafazany rano zay. Betsaka amintsika koa miandry an'le fandiovana taka ny fanadiovana volafotsy amin'ny memy. Memy zany de le vy le misy ohatrany cendrier, vy de lepona, vy be fonte be misy de ao ny dorana ny volamena na ny volafotsy de io mataty any fo. Za zany te teny aminao, raha ohatra ianao tsy te handalo hoe olana ady, tena hoe ady mamay ny anesoran'Andriamanitra anao amin'io sampinao, io falitonao, io fahotanao io, de mety eza ho fafazana ny rano fotsiny ianao. Ny fafazana ny rano zany ngeravana tena tsy mampijaly. Fa raha samy fanadiovana ihany le fanadiovana ny volafotsy taka ny fanadio volafotsy teo, mamay a. Misy ny olona tena entin'Andriamanitra anaty afo vao mety madio. Entin'Andriamanitra eny an-tany efitra vao mety mihaino an'Andriamanitra. Mba fetsifetsy mety eza ndray an'le rano na fafy fotsiny. Ho tena mandray ho fafazako rano ianareo de adio mba ho afaka amin'ny fahalotonareo rehetra. Aza manaiky zany ianao hoe ny ampahany fotsiny ny ampahany Andriamanitra diovy amin'ilay rano fa ny ampahany tena diovy amin'ny afo mihitsy mamay kely avany zany atsofok'Andriamanitra anaty memy anaty fizaham-toetra ianao vao hiala amina zavatra anankiray. Asa miandry an'izany. Rehetra Andriamanitra miteny hoe ho fafazako rano ianao de adio mba ho afaka amin'ny falotonareo rehetra sy sambonareo rehetra no anadiovako anareo. Ny tanjon'Andriamanitra de nialantsika amin'ny zavatra rehetrarehetra. Ninona zavatra mbola mamatotra atsika de ny tian'Andriamanitra de tsika miala amin'ireny. Tian'Andriamanitra tsika adio. Fa manana fomba fiasa roa samy hafa Andriamanitra. Ka inona ny tianao raha ianao misafidy androany? Fafazako ny rano amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra de resy lahatra. Fa misy ny amintsika tsy resy lahatra de ampidirin'Andriamanitra ke anaty ady mamay mihitsy aloha antsika vao manaiky tena marina zany. Entin'Andriamanitra ny an-tany efitra tsy misy ninina mainana ny ara-bolana ny ara-inona antsika vao manaiky. Fa eto Andriamanitra manome antsika vahaolana anankiray. Alainy lo anaovany amin'ny jentilisa de ho fafazany rano madio ny alalan'ny tenin'ny fahamarinana. Betsaka aminareo amin'ny alalan'ny teny. Tenin'Andriamanitra de mampiova anareo. Tenin'Andriamanitra de anekenareo. Fandarana anankiray tonga de anapahanareo hevitra tena iova. Fa misy aminareo arina ny tenin'Andriamanitra, zahan'Andriamanitra toetra amin'ny memy aloha mandalo tena ady mafimafy zay vao resy lahatra. Za tena teteny aminao aza miandry an'izay. Fa mety eza andray ilay rano madio de ny tenin'ny filazantsara, ny tenin'ny fahamarinana nge zany ndray avany. Halleloia. Ny tenin'Andriamanitra de manadio. Ny tenin'Andriamanitra de manadio. Ny tenin'Andriamanitra de manala ny fampetipetenana ary rano mifafy amintsika mba hanadio antsika sy hampiaratsika amin'ny fanompontsampy. Betsaka ny olona miheno tenin'Andriamanitra to de miala amin'ny ratsy fanao. Fa misy ny olona maheno tenin'Andriamanitra de mbola misangisangy aloha. Misangisangy an'le ratsy mandrapatonga ny fotoana anankiray tonga amin'ny mihitsy ny memy. Aza miandry an'izay ianao. Io Andriamanitra mafy iny ravana mafinaritra ndray tsika maky tenin'Andriamanitra. Misy tsodrano mafinaritra be Ezekia 4:30 ihany ka ny 7. Andiny fahenina zapady. Misy rapide maitsy eto raha ohatra verset 36:6. Koa amin'any amin'ny tanin'ny Israely de lazao amin'ny tendrombohitra sy ny avoana ary ny lohasan-drika sy ny lohasaha hoe zao ny lazain'i Jehovah Tompo. Ino tamin'ny fahasarom-piariko sy ny fahatezerako ny tenenako
no nitondranareo latsa tamin'ny firenena indray le jaintilisa zao hoe firenena io zao nolazainy Jehovah tompo za efa nanangatanina nanao hoe ny firenena manodidina anareo no hitondra henatra anaty fonoteny zany ety hoe fatsinareo alleloia ianao tsy avelan'Andriamanitra hitondra henatra zany adiny favalo fa ianareo kosa ry tendrombohitra Israely de isandrahaka sy amivokatra ho an'ny Israely oloko efa tombotra ny aviany reny indry todika ho aminareo ka hanatrika anareo de asaina sofafazana ianareo ile vofafazana alleloia ary amaro ny olona eny aminareo de ny taranak'Israely rehetra ary honenana ny tanàna ka orona indray ny efa rava alleloia anorona ny efa rava eo amin'ny fiainanao ny Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny de ampitombo ny olona sy ny biby fiompy aminareo ka hitombo sy teraka ireo metrahako ponina tahaka ny talohany aminareo ary anisy soanareo mihoatra noho ny tamin'ny andohanareo ka de fantatreo fa zany Jehovah eny avoivoy olona eny aminareo de ny Israely oloko de anana anareo izy ka alatsa anareo olovany ary tsy alany farazitsony anareo Andriamanitra fomba fiasan'Andriamanitra ty de zao ao ambadiky ny fiantsoan'Andriamanitra de ny fanadiovan'Andriamanitra de ao ambadiky ny fandefasan'Andriamanitra amin'ny teniny amizay tia akato avy ao ambadiky zany tsy maintsy misy Andriamanitra mampanala tena fitahina sy fahasoava alleluia oroko indray nefa raha mozy izy de honenana ray ny tanàna de velona ray biby fiompy alleloia androany za tena miteny anao mihitsy hoe raiso zany rano zany androany nadioanao ataovy tena ampy anao ty tenin'Andriamanitra ty androany nadiovana anao amin'ny fahotana rehetrarehetra misy olona mbola misotro toky eto misy olona mbola mifokasikary misy olona mbola mijangajanga misy olona mbola minomino foana sy mandray an'ireny zavatra misy amintsika kristiana nefa manao an'ireny le vakana kely firavaka ireny le misitona vitany izy ny tena antsika manao fa an'ireny sampy angirany aty andafitra be de be ny olona manao an'ireny raha mandinikinareo za zao isika mifanena amin'olona de mahita an'ireny foana ny akabetsahan'ny olona menamiko de misy an'ireny vitanao le ohatra mivakambakana le hoe misy hery misy mivatro izy amin'ny Facebook le ohatra mivakambakana kely de lasa courrier reny de iny le hoe misitona hery le misitona fahombiazana misitona onde positive ozy izy zareo alleloia tsy alleloia moa zany fa hoe zay le izy betsaka ny olona kristianina mbola mitoky amin'ireny zavatra reny androany mety izy anao fafazana an'le rano io no antoka alleloia io no antoka ahafahanao tafita eo amin'ny lalam-piainanao de ho afaka mifanompontsampy ary eto de mampinaritra boky andiny fahinina am'roapolo am'le Ezekiel toko fahinina am'telopolo teo ary omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko anatinareo ary esoriko amin'ny nofonareo fo vato ka omeko fo nofo ianareo hoy tena androany ny ampitoroteny any ny ampitoroteny toko fasivy any andiny fahatelo manao hoe feno ratsy ny fonony zanak'olombelona ampitoroteny jeretsika fety zay teny toko fasivy andiny fahatelo no tena Andriamanitra izao fahoriana amin'ny zay rehetra atao ety ambanin'ny masoandro izao ny fahoriana amin'izay rehetra atao ety ambanin'ny masoandro zavatra ray ihany manjory olombelona rehetra sady feno ratsy ny vonony zanak'olombelona ka fahadalàna no ampony amin'ny andro enany ary ny afaka zany de ho any amin'ny maty izy inona hono ny anatin'ny fotsika feno zavatra ratsy io zany tonga de d'origine feno zavatra ratsy ny fotsika de maloto fo de avy amin'ny fo itsika daholo no mamorona zavatra makasa makahala olona tsika mitana lahelo aman'olona tsika mirary maniry zava-dratso an'ny olona tsika misy manana fo ratsy tanao fo ratsy daholo mahatonga an'ireny olona mifamosavy mifamosavy de mamosavy de mamono olona de vao mamisy mamisalatra de tonga ny fialonana de atao zay eliminenany fo ratsy daholo reny ary eto de hoy ny tena hoe omeko fo vaovao ianareo zany hoe rehefa mifafazana an'le rano ny diovina de solon'Andriamanitra mihitsy ny fotsika de lasa fo feno fitiavana za zao mino feno io de mahatsapa fa tsy oatra ny talohan'ny ivavahanao tsy oatra zao ny toetranao taloha mety olona loza be sasatry ny mirary zavatra ratso aman'olona
mijery olona amin'ny maso ratsy, manana zavatra anatin'ny fo, zavatra ratsy avokoa. Fa ozy Andriamanitra omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ary ny fanahiko no toko anatinareo ka tonganareo andeha araka ny lalako sy tandrina fitsiko ka anaraka azy. Tanao tonga atsika mitandrina didin'Andriamanitra fifaliana io. Fanan'Andriamanitra ny ao anatiny eo. Andriamanitra any nanome antsika fo nahafahantsika nanao an'io. Tsika taloha tena ohatr'izany fa raha mbola ohatr'izany anao amin'izao dia délivreo fa tsy mety amintsika izany. Alleloia. Teneno mihitsy androany hoe Andriamanitra omeo fo vaovao ahako. Tena omeo fo vaovao ahafahako mitia ny manodidina dia ahafahako mitia anao. Dia andeha maraka ny lalànao sy tandrina ny fitsipika ao. Le fo vaovao zany nomen'Andriamanitra n'inona. Zany no mahatonga antsika hoe ny olona anankiray ohatra avahany amin'ny fiainana ratsy be tany taloha. Dia izao hoe niova fo. Ny tena zavatra fiovam-po ngeravana zavatra tsy ampahitanana. Meko fo vaovao ianareo sy fanahy vaovao nataoko anareo, resoriko aminareo ny fo vato ka meko fo nofo ianareo. Ary fanahiko nataoko anareo ka tonga anareo andeha araka ny lalako sy tandrina fitsipiko ka hanaraka azy. Ny fiovam-po tonga dia fo mihitsy ny novain'Andriamanitra vaovao, dia fanahy novain'Andriamanitra vaovao. Dia tsy mitombina mihitsy zany raha ohatra ianao teny amin'ny fiainan'izao tontolo izao dia ny zavatra tena tianao mihitsy ny volonao lokonao menamena be sy mavomavo be isaky ny mihetsika iny tsy fonao mihitsy izy iny tsy eravana fa manantona an'i Jesosy dia tena fotsika taona ny zavatra. Tena hitanao mihitsy hoe misy zavatra mihena ary tsy fananitsika. Misy anao zany hoe forcena hoe ialako ty zavatra ty, fa tena misy zavatra niala tanteraka mihitsy aty anatinao. Hoe raha ohatra ianao taloha tia mijery film dia lasa tsy te hijery an'izany hoe lasa aleonao mamaky baiboly na aleonao mivavaka. Niova mihitsy ny zavatra lasa tiatsika satria izao fo vaovao. Misy an'ilay lehilahy iny zao le nasiana fo anakisoa ny fony fa iny lasa misy tsy hoe soa ihany efa maty moa izy. Tsy haiko andro historien nanoloana azy. Fa zany tena tety aminao fa raha fo anakisoa zany ny atao anatin'ny olona tsy hanam-pitiavana angeny olona. Ny fon'olombelona nataon'Andriamanitra ihany ny ahafahantsika manana fitiavana, ahafahantsika manana fitiavana ny hafa. Alleloia. Fo vato zany fo tsisy sentiment, tsisy mihetsika, tsisy ninona, vato. Fa ozy Andriamanitra soloko fo nofo io ahafahanao amin'izay voakasika ny fonao dia torotoro. Fa maninona ianao lasa hirahenonao hatramin'izay tsy nampaninao fa zao ankehitriny lasa mampitomany ianao. Tenin'Andriamanitra henonao hatramin'izay tsisy ny raha rahinao. Zao lasa mahaliana anao ary mahakasika ny fonao. Dia jerenao lasa olona mora mitomany efa tsy fo vato intsony fa fo nofo voakasika. Fiaina-kisoa no manjaka raha ilay fo kisoa iny. Tsy mitomany zany intsony nagainy nga kisoa mitomany satria natao fo anakisoa dia le toe-pon'ilay kisoa ny lasa ao. Androany solon'Andriamanitra fo vaovao ianao dia fo ana zanak'Andriamanitra. Alleloia. Raha manaiky ianao ity androany ity. Anisy fotoana resy lahatra mihitsy hoe tena nisy fotoana tena tsapako mihitsy zany hoe nanoloan'Andriamanitra ny fo vaovao. Za rehefa tamin'izay nanana tao anatin'ny problème zany betsika ny zavatra nitranga. Nanamana be dia be za izay mivady fa rehefa tao anatin'ny olana io miampi-toetra kisoa dia niala daholo ny namana ary nanao teny marary. Misy olona ohatra hoe niantramanao tamin'ny ianao mbola ananana, ataonao izay mety rehetra, mandeha mifalifaly tsy adininao izy, fa rehefa ianao amin'izay mba tsy nanana izay fahefana izay intsony tsy mitondra anao izy. Ary za taloha tena nalahelo tamin'izany zavatra izany izy. Za rehefa taloha tao anatin'io ady koa, tao anatin'ireo trosa problème io dia tena nitana lahelo tamin'ilay olona nisoloky anay.
natonga ny fiainany lasotry zany fa tadidinao angamba nefa izavy nefa teto tamin'izany tontolo iaiteteny ity hoe zaho a rehefa mivangin'andriamanitra de tsy mitanarelo am'ireo olona rehetra tena marina tena tianay ary reo olona reo olona nisoloky anay tamin'izany satria natonga nitratrany bokan-droso ohatr' zany nge ry havana tsy hoe bokan-droso fotsiny tamin'izao hoe nisy nisoloky de fitiavanan'olo ny volan'olona ny natafiditra lalina atao anatin'izany fa rehefa nivavaka solon'andriamanitra fonofo de lasa tsy fankalana n'iny olona intsotry fa lasa lahelo an'le olona ndry hoe vavaka tsika iny ane mba tsy hanao andreny asa ratsika indray zay misoloky de vavaka i jesosy ary ny olona reny tena tahiony amin'ny toerana misy azy ihany aho zao mino mihitsy a mety efa nivavaka reny olo reny am'izao fotoana zao noho ny amin'iny no nivavaka nasandratra tety hoe mamela an'ireny olona reny raha tsy ny solon'andriamanitra fonofo hatramin'izao mbola tena mitady an'ireny olona reny a mivotifotezitra amin'ireny olona reny a te hanisy ratsy an'ireny olona reny satria nanisy ratsy itsika de tsy mety mionona mihitsy ny fo raha mbola fo vato zany tsy misy sentiment nininy fa ny fonofo ao daholy ny sentiment fitiavana ny fanapa-kevitsika raha rehefa mbola fo vato tsika ka diso daholy fa ny fanapa-kevitsika rehefa nomen'andriamanitra n'le fo vaovao de afaka mandinika am'izay afaka mandanjalanja amin'ny zavatra atao am'izay manao zavatra ampitiavana alleloia ary rehefa nahako no ataoko anatinareo ka tonga anareo andeha araka ny lalako sy tandrana fitsipiko ary anaraka azy raha ohatra ianao a niova fo eo mbola tsy tianao sitrapon'andriamanitra mbola tsisy raha inao an'izay sitrapon'andriamanitra zany mihitsy za tety aminao hoe verifio fandroana hoe tena miaraka amin'andriamanitra ve ianao fa rehefa mifanakaiky miaraka amin'andriamanitra tsika de zao ny zavatra nitranga rehefa mifanan'andriamanitra am'izay anatsika mitarika atsika mandeha mivavaka mitarika atsika miteny zavatra mitory teny manao asan'andriamanitra mampahery olona alleloia tsara be mihitsy le tsika rehefa mivavaka iny a za rehefa mivavaka indrindra rehefa sabata de malahelo mihitsy raha tsy tafatomany tena tafatomany ao amin'i jesosy iny ny atsapako fa tena voakasika ahako alleloia otahiny tompany atsika tsiraray avy za androany tena teteny amintsika hoe androany araka letsika andresaka teo hoe resaka famorana de ty misy ao amin'ny Jeremia toko faefatra andininy faefatra misy teny manao hoe miforao an' Jehova ianareo eny forao ny fonareo ry jodi sy ny mponina any Jerosalema fandao iseto ny afo amin'ny fatezerako a no faharatsy nataonareo ka irehitra tsy misy amono azy androany zany de zao andotsika zany hoe forana zany a misy zavatra ahitsanao misy zavatra tapahana misy zavatra isoronao de andao ny fotsika ny foratsika natren'andriamanitra amin'ity androany de godany lahy zany zao le hoe tsika maty famosaviny raha fantatro ny olona misavy anao de mamela azy fa zava-dehibe zavatra dravana ny zavatra azon'andriamanitra atao amintsika ambadiky ny famelantsika olona mamaiza mamela heloka alleloia zany ny fovavao no men'andriamanitra atsika alleloia de rehefa fanan'andriamanitra na atsika de mitarika atsika anao iny mitarika atsika anao sitrapon'andriamanitra alleloia hitanao zany fa tena te hanao sitrapon'andriamanitra foana ianao isan'andro tady hoe fa anatinao fanan'andriamanitra zany andiny fa ary rehefa nahako nataoko anatinareo ka hatonga anareo andeha araka ny lalako sy tandrana ny fitsipiko ka anaraka azy andiny fa valom-bapolo aronina any amin'ny tany zay nomeko ny razanareo ianareo ka oloka ianareo ary za andriamanitra reo ary vonjeko ho afaka amin'ny fanontona rehetra nareo ka ary atsoko sy ataoko vokatra ny vary ary tsy anaterako mosary tsony nareo ary ataoko vokatra koa ny voankazo sy ny vokatry ny sa mba tsy voalatsa ny jentilisa amin'ny mosary tsony ihanareo alleloia
ataon'andriamanitra vokatra ny vary rehefa afaka mifalotoana isika. Misy amintsika tsy mety mahavoka bary, tsy mety misy fitahiana mihitsy eo amin'ny fiainanao satria tsotra mbola tsy voafora ianao, mbola tsy nanao zavatra tian'andriamanitra ianao, mbola tsy nanao sitrapon'andriamanitra ianao, dia tsy mamiratra aminao ilay voninahitran'andriamanitra fa andao isika. Halleloia. Ny tena androany dia ho esoriko ny nofonareo amin'ny nofonareo ny fovato ka meko fo nofo ianareo, ary fanahiko no ataoko anatinareo ka ahatonga anareo andeha araka ny lalako sy tandrina fitsikoko ka hanaraka azy. Ary onona ny amin'ny tany izay omeko nylazareo ka no meko ka olika ianareo za Andriamanitra eo, ary vozeko afaka amin'ny fahalotona rehetra ianareo, ary atsoko sy ataoko vokatra ny vary, ary tsy hanaterako mosary intsony ianareo. Ambadiky ny zay zavatra dingana ataontsika izay zany, ambadiky le dingana zay nataontsika hoe andeha anaiky an'ilay sasana amin'ilay rano, anaiky an'ilay fanan'Andriamanitra, dia ho tahian'Andriamanitra. Io tena ilaitsika izany fitahian'Andriamanitra zany amin'izao andro farany izao. Tena ilaitsika izany hoe tahian'Andriamanitra, raha tsy ny fahasoavan'Andriamanitra tsy ohatr'izao ny fiainantsika eto, tsy velona tsika ramana. Fahasoavan'Andriamanitra daholo zany. Ka dia tahian'ny tompo ary tsika rehetra. Mino aho fa voarinao ny hafatra androany. Andriamanitra te hanadio anao, Andriamanitra te hanaka anao, efa naka anao moa izy zany, fa mbola te hitondra anao foana any amin'ny tsaratsara kokoa, dia metezina ho entin'Andriamanitra any amin'ny tsaratsara kokoa. Tahian'Andriamanitra tsika tsirairay avy, matoka fa voarainao izay hafatra izay, dia matoka fa ny tanam-pahasoavan'Andriamanitra ny no hikasika antsika rehetrarehetra ao anatin'izany. Ary teteny amintsika rehetra androany manao hoe andaontsika hangataka fo vaovao avy amin'Andriamanitra, ary hitentsika eny ana Andriamanitra na io foko ihany ary fa zao te feo io ho araka ny sitraponao, amboary io ho araka ny sitraponao, hanao an'izay tianao. Sosin'Andriamanitra isika, heveritsika dia avetsika hivavaka ohatr'izay zany. Halleluia. Samia mangataka meo fo vaovao a Jesosy, meo fo vaovao a Jesosy. Halleluia. Na
tia vavaky zany a ry avako malalako lotsika angataka an'le rano alleloia lotsika angataka an'le rano a ho afafin'Andriamanitra amin'ity androany meteza anao a ho sasana sy ho fafazana ny rano madio dia adio ianao androany tsika ny tokantrano any mihitsy teny hoe Jesosy a afafazo le rano anadio anay ho afaka amin'ny fampetipetena rehetra mila anao madio Andriamanitra aza mionona aminay mandray valim-bavaka nefa mijanona amin'ny faharotona fa tsy hampandroso atsika zany androtsika tena hiditra amin'izany hoe Andriamanitra manefetra Andriamanitra ihany koa manadio atsika hotahin'Andriamanitra ny tsika tsirairay avy misaotra anao zay Jesosy ny amin'ny fitiavanao misaotra ny amin'ny fatanterahanyity fotoana ity androany misaotra betsaka Jesosy satria tena tianay ianao ary tena tsy namelanay irery ianao tena momba anay lalandava ianao ary isaoranay ny anaranao masina zany Jesosy io androany apetraka eo ampelantananao Jesosy a nitoy ny fiainanay apetraka eo ampelantananao Jesosy a izany fiainanay izany apetraka eo ampelantananao Jesosy a fa maniry izay ho tonga any an-danitra maniry izay Jehovah Andriamanitra ny ho amasinao maniry izay Jehovah Andriamanitra ny amin'ny hoavinay manontolo hoe voasasa madio izay ary manana le akanjo fotsy sy voapetipetina satria efa nidiovinao tamin'ilay rano alleloia mba hananay toky a miakatra ny an-danitra sotra Jesosy a ezaka zavatra tsy voalazako teto androany fa kely sady foy nitakatry ny fisainako fa ianao ny angatahako Jehovah Andriamanitra anao zay mihoatra lavitra ny eritretin'reto olo reto raha misy tonga eto reto olo reto dia azo antoka tompo fa manana ny zavatra nahatery azy izy eo sady Jesosy malala mangataka amin'izay mba jereo akaiky zay zavatra mety mahatery an'reto mpanomponao reto ao ny mangatabavaka fa marary na marary ny fianakaviana ao mangatabavaka ny amin'ny asa mandrarà Jesosy io mangataka izay amin'ity androany ity hoe hotahinao any alleloia ny tsirairay avy misy saotra tompo malalo mihoatra amin'izy ny eritretinay dia ho ataonao aminay tsirairay avy saotra indrindra Jesosy malalo alleloia amen hivavaka tsika amin'izao fotoana izao hivavaka ho an'ny firenena zao mpandrosika na mbavisika erikaraka hivavaka ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao na iny tompo a ranabavy Sain Jesosy pastera dia sain Jesosy taontsika rehetra izay manaraka sy tapaka ny fandaharana vavaka fiangonana amin'ity aly ity dia raha hivavaka indray atsika hamarana fotoana fanompirenena dia Andriamanitra ray tsara indrindra vola misaotra sy mivera mankalaza ny anarana rehetra amin'ity aly ity misaotra Jesosy malala satria mbola ny famindram-ponao no mifanaindray ny velonao sy ny afatrao androany misaotra Jesosy fa be fitiavana anay koa ianao satria mbola naharehan'izany miakatra sy teny mamy avy aminao izany ary tena tsapanay tokoa Jesosy fa tena hoe efa nalanao tany amin'ny gentilisy izay ka navahanao taritinao teto amin'izao fandaharana izao Jesosy malala tena alala fahamarinanao tamin'ny alalan'ny teninao nisitomanao anay tsirairay avy tany amin'ny fahalotonay Jesosy malala ka misaotranao izay makasitraka amin'ny fitiavanao anay Andriamanitra satria tsy tianao very izay tsy tianao ho diso anjara izay Jesosy amin'ny alalan'le rano velona izay afafinao aminay tendreky izay Jesosy tena hoe tonga eto indray izay Jesosy mangetaeta ho diovonao mangetaeta ny ho fafazanao amin'le rano madio le rano velona Jesosy mba tena hoe adio angatsakasaka ny fonay satria anao fa nilaza fa izay tsy madio akotsy hita amin'ny fanatrehanao dia izay Jesosy tena hoe maniry ny tena diovinao tanteraka satria mangetaeta amin'ny fanatrehanao izany izay mangetaetany hiaraka aminao mandrakarivo izay Jesosy dia diovy izay Jesosy diovy amin'izany raha
madio zany zay Jesosy mba tena adio a esory mifampetipetitenana rehetra ty anatinay ty Jesosy a mety maro zay Jesosy mety manaraka anao sy miaina eky fa mbola feno fampetipetitenana ny anatin'ny fonay lalany dia tena hoe dio sasao amin'ny rano sy ny ranao Jesosy a fa tena mila an'izany zay mila an'izany ny anatin'ny famanay ihany mangetaeta amin'izany zay maniry an'izany zay ka drehetra Jesosy tena hoe vonona miala amin'ny ratsy fanaonay anaro ny fahalotonay sy ny fahotanay Jesosy a fa tena anaiky kosa ny tefenao ny diovinao tanteraka zay tsirairay avy zay mienteto Jesosy a dia aoko izany teny izany Jesosy tena hoe alia ty anatin'ny fonay tena hoe anovanay tanteraka na fomba fijerinay na fomba fiainanay na fomba fiaininay na tena fomba iasanao tanteraka amin'ny fiainanay Jesosy dia tena hoe diova tanteraka tokoa izay ary miala amin'ny fahazaran-dratsy zay efa mamatotra na isan'andro Jesosy dia tena hoalanao amin'ny alana amin'izany rano velo izany dia misaotra Jesosy fa tena hoe mbola tianay tokoa tianay ianao satria mbola manana anjara an'izany zay matoa mbola na eresy na ino an'izany teny izany dia tena hoe misaotra raha teny mamy sady teny manitsy mamoky ny fanahinay ary tena hoe sabatra roa lela ty anatinay tena hoe mananatra anay mampianatra anay ny lalana tsara foana ianao Andriamanitra dia isaoranay izany dia angatanay fanainao masina tena hitahiry an'izany teny izany mila tsirairay avy zay mienteto Jesosy malala mba tsy raraka tany izany teny izany fa tena hoe amozato avela ty anatin'ny fonay lalina tokoa ka ity indray zay Jesosy tena hoe mbola manantona eto amin'ny sezam-piangananao indray mbola mikohaka mivavaka ho amin'ny firenenay Jesosy malala dia tena hoe firenena mila an'izany rano sy raha zany amin'izany firenena izany Jesosy fa mbola maro tsy fahadiovana mbola tena maloto ny firenena Jesosy malala ny amin'ny lafinina amin'ny lafinina Jesosy dia tena hoe angatanay zany raha sy rano zany tena hipasy hikorina anadio anafaka mifampetipetena ny vahoaka malagasy satria mila an'izany vahoaka malagasy Jesosy satria matoa mbola mijaly eo izany firenena izany matoa mbola feno fanitrano feno alahelo feno ratra feno ady feno korontana feno fandriampahalemana Andriamanitra dia mbola izany fahalotona sy fahotana manenjady amin'ny firenena izany mbola mamatra ireo vahoaka malagasy ka tena hoe afao Jesosy afao amin'ilay ranonao amin'ilay ranonao mba tena adio tanteraka ny firenenay Jesosy zay rehefa manokana Jesosy ny vahoaka malagasy tena manijaly amin'izao fotoana izao Jesosy maro Jesosy mbola tsy manan-kialofana maro Jesosy mbola mandalo fahantrana mandalo tsy fisiana Jesosy maro Jesosy mbola maray amin'izao ora sy fotoana izao nefa maro koa hoe mbola marary sy mijaly reny Jesosy tena hoe kristianina dia mahavariana Jesosy hoe nahoana ny kristianina mbola mijaly tahaka an'izany dia tena hoe mila an'izany rano avy any aminao zany kristianina zany Jesosy malala tena anadio azy ireo satria mbola misy fampetipetitenana any anatin'izao mety mbola tsy manaraka ny didinao izy ireo mbola tsy mandeha amin'ny fahamarinanao izy ireo fa mbola mitoky amin'ny Andriamanitra fa mbola mety misy salasalana ny amin'ny fanofonanao sy ny fanarananao koa izy ireny Jesosy dia jereny manokana fa indio manokana Jesosy manalo eny Jesosy anareo fianakaviana ihany koa Jesosy mbola mitoky amin'ny fivavahan-diso Jesosy dia tarito amin'ny tady mazaka amin'ny fitiavanao taky ny taritanao nay tsirairay amin'ny reto mba tena hitodika tanteraka aminao tena hoe hanoko anao tanteraka dia izany Jesosy mba hiriny fonay mba hivanja amin'ny firenena izany tena hoe firenena vaovao tena firenena tena hanoko anao akatoanao hitandrina ny didinao ary tena hoe firenena tena afinaritra atolagaga amin'izao tontolo izao dia izany hirinay amin'izany firenena izany satria maninay loatra ny firenenay tianay ova tanteraka izany firenena izany mba tsy ho ratsy toy ny miainao amin'izany firenena izany na fahantrana fa hoe fiadana-posy fifaliana anjako ao Jesosy dia misaotra anao Jesosy satria matoky izay Jesosy fa ianao tena mihaino vavaka dia mifona eto anatrehanao zay raha ohatra hoe mbola misy tsy fahatanterahana amin'ny firenena izany dia mamelany eto izany firenena izany Jesosy malala tena angatana mihitsy famelan-keloka mba Halleluja. Isaorantsika n'Andriamanitra
izany vavaka matsiro be netindranam-bavitsika Erika somary nisy fahatapahana kely moa connexion fa mino koa efa namaraparana izy tao anatin'izay vavaka izay de soratsika ny anazy zany de mitombo fa saovana mitombo ery ranam-bavy Erika de tahin'Andriamanitra foana ianao am'izay rehetra totaonao misoratsika rehetra ihany koa nahatrany hatramin'ny farany lasalasa kely ny fotoanatsika androany eny tsy mbola lasa be koa fa de misaotra atsika nahatratra ny hatramin'ny farany ary raha mbola tsy tonga Jesosy de rapitso antsika de efa eo aneto indray ny maraina amin'ny 6 ora nareo hiaraka amin'ny mampionina alleluia amin'ny vavaka maraina ary ambadika zany ao ambadika zany de manasa anareo manaraha foana vavaka maraina fa mampitombo ery atsika ary ao anatin'izany moa amin'ireny toriteny atao mampionina ireny de misy amin'ireny no velabelarintsika eto rehefa zoma ny andro ka raha mbola tsy tonga ny sosy na tahin'Andriamanitra koa tsika rehetra samy verinay rapitso de rapitso amin'ny 7 maraina iona hiaraka mampionina ary rapitso amin'ny 10 alina kosa iona miaraka amiko aza diny fa amin'ny 7 ariva misy ny fandarana atao mampionina ny isandrata de ara-me voninahitra n'Andriamanitra atsika rapitso fa iny Jesosy mahereza de Andriamanitra manankirepasaovana momba asy ianao tahiny Jesosy daholy isika rehetra amen.